Takalonaina. Tantara no soratany Aloka Divisan. Maoly a? Inona e? Vetivety moa e. Mbola tia resaka aminao ngia e. Finna foana ny anao e. Averiko aminao foana fa tsy mila bandy ohatranao a. Dia aza manarakaraka tsony koa fa sao dia tsoko vonjeo hoe mpanendaka eo. Andray kosa ke. Tsy hamitaka anao ngia ary Maoly e. Tena tianao ary tena vonina ny akavady mihitsy aza. Tsy te alalan'izany fa ny fitiavana anao mihitsy ny tsy ato anatiko e. Sady mbola tsy ao anaty programa koa zany anambady zany. Miala hoa fa za mitazotazona gasy. Sa mitady fetaka. Dia vita ndrehatra mamelaka avy eky. Sao dia mba tsy rariny kosa e. Ory anjara, mandeha any miverina fa afa-paraka ito fotsiny ianao e. Tsy rehefa mitangorona daholo ny olona. Eny ary, alefa andeha velonareo. Tsy mampaninina any na dia ireny aza ny nataonao fa mbola vonina niaritra foana e. Mandeha ana mihitsy e. Tsy malala tsy tiana. Ampy anao angamizay. Taovy aminy manarakaraka anay raha mbola te ahita ny lohako. Ndao aky andery no mena. Mba tsy rariny kosa ny kiray nataondre any anjara reny e. Vitandrehatra amina melaka azy mihitsy. Ka manirikiraka iny ataony a. Dia bandy ohatrin'iny moa ke mba mikotikoty a. Mamenatra mihitsy na miresaka aminy azy. Fa maninona nefa izy iny e. Ohatra fa jamba vendry e. Tsy hitandry hoe fanohatra be zay. Tsy endrika tsy bika, tsy henitseny. Tsisy atokony. Taoko inona koa ty bandy ohatr'ireny a. Raha mba ity a dia aleoko bandy be jeto andry ribenja sy asiny ireny. Ribenja sy asiny ireny aneky ka bandy mahaditra e. Firy moa izay sy pahitako niaraka tamin'ireny izay. Eny fantatro fa maditra fa bandy ohatr'ireny ky mety amiko a. Izay mety amindre ihany moa ioko. Fa za aky tsy tia bandy maditra ohatr'ireny a. Aleoko bandy tsotra sy manam-panahy. Dia bandy toandry anjara ireny izany no tindry. Maninona moa raha ohatr'ireny no anjarako e. Tsy afaka mifidy izay olona hiaraka amiko fa izay hitan'Andriamanitra mahasoa dia raisiko am-pitiavana. Dia verasany amin'ny anjarako. Tsofoko rano fo madio tsy fihetsarambela tsy mihitsy ndre. Fa manomboka eto dia tsy namako tsony ndre. Tsy mila namana-pamadika. Zany tsy miteny hoe hiaraka aminy e. Fa mba miteny fotsiny. Izay ataondry ihany e. Fiainandry io dia tsisy hidirako loatra. Eny ariko. Izay aky fa hivily eto a. Rapitso indray. Ok, velomindry. Inona ireny ny antony tsy hitiava Maoly mihitsy e. Dia vitany hatramin'ny namelaka moa maliko. Nefa toa arakaraka ny amliany ihany toa vao mainka mampitombo ny fitiavako azy. Tena adala marina fa tsy malala tsy tiana e. Anjara. Variana be la zany a. Nomena. Manao ndry. Fa aiza ilay namandriny fa toa tsy tafiaraka nareo androany. Salama. Tsy haiko lesy fa mety mbola any arignany izy a. Ndao moa mba hipetrapetraka eto tsika mandrapitra fa misy resaka tiako ampitena amin'ilay e. Fa misy inona kia? Zao ry anjara. Fantatro fa tena tia Maoly a. Fa tia ampalalana fotsiny fa tsy afaka ny tia an'la mihitsy raha i Maoly iny. Arary fo fotsiny raha mbola minimikiry manadala azy. Fa maninona nefa nataony andreny e. Mba olona mendrika ny tiavina ihany gia e. Tsy haiko akizy tena mahazo fa toa arakaraka ny tsy tiavany ihany mbola mampiridariratra ny fitiavako. Tena adala e. Tena namako Maoly fa miezaka manodina lohany ihany fa tsy mety izy. Vao maika aza ala ny lahy rehefa mba miresaka aminy. Tezitra tamiko aza ny ilay sisy tamin'ny fa niteneniko e. Dia izay ny tsy natafara-dianay. Dia inona raika izany ny ataoko a? Tsisy afa-tsy mifanatonoana azy lesy a. Atinoa izy dia mitedava olon-kafa koatra azy. Oatra ny tsy ho vitako izany anatino azy izany e. Tsy fananiko anie no mity azy fa ilay fo mihitsy no adala e. Mity olona tsy tia akory.
Tsy haiko izany atao an'lahy fa dia ho simba fotsiny raha mbola mikiry mity azy satria izy tsy tia an'lahy mihitsy. Iny ary ny lahy jereo fa mangarika fotsiny. Izay lesy fa mody andeha anantony eny aminy aho. Okia, misaotra betsaka tamin'ny resaka teo e. Mahoy, izay ndry vao tonga. Dia maninona? Tsy hoe maninona ka, fa angamba mbola tezitra mpifoindry e. Ndana vonjeo anjara ndry fa aza mba mananto-kantina fa tsy tiako ka. Efa indry tsara ny tsy fitiavako an'io bandy io nefa mbola mitsisika ny fampiresaka aminy andry. Andray kosa kia, dia ny fampiresahako aminy izany ny miankalandry ohatr'izao. Tsy te halala fa rehefa miaraka amin'ny fahavaloko dia fahavaloko e. Fa fahavala hoana koa kia, tsisy ratsy ny fanaovana nie. Te halala aho hafa ndana vonjeo ny ankizindry e. Zareo izy mipitrapitra mampalahelo ery. Tsy naposiko aky hoe havita zavatra toy izao ndry a. Eny ary, aza diny fa namandry foana. Namana, nefa namana mpamadika. Ndry mihitsy ny tsy naposiko. Tsy mbola namadika ndry izany akia fa ndry mihitsy ny tsy azoko a. Sita fa mpamadika e. Ya, mangingina daholo aloha raiky izy a. Eo. Nareo amin'ny sisiny indray mba mangingina kely aloha e. Eka, zao raiky izy a. Araka ny fanaontsika isan-taona dia tsy maintsy manao voyage dia tidy tsika. Ka io dia noty manampy anao amin'ny fifindrana kilasy. Araka ny fampidianay dia anisalontsika no andeha. Tsisy discussion firy moa zany fa efa zay ny tapaka e. Dia amin'ny zoma 10 jolay zao tsika manaingy a. Mbola manana andro vitsivitsy io manana tsirairay alohan'izay. So dia misy manana fanontaniana. Ie, ianjara, alefaso ny fanontanianao ary. Ny fanontaniako ramose dia hoe manahoana zany makasika ny vola iomanana ny amin'izany a? Tsy dia betsaka ka, takatra ny tsirairay avy mihitsy satria anampy matsy ny sekoly. Ie, maholy, alefaso ny fanontanianao. Afaka mitondra namana hafa ve ramose? Olona tsy mpiara-mianatra amindry akory zany no hitindriany. Eny tompoko. Tsy ka, tsy afaka mitondra. Sao anakorota javatra manko zany. Sady tsy efa mpinamana daholo ve nareo ray kilasy ireo no mbola hitondra namana olo-kafa ndray e. Nangala-pijery amaolo dia nangarika. Mba sipa misy toetra koa ty ka. Tsy napoziko hoe hivadika amiko tampotampoka eo. Zay angamba fa afaka mivoaka amin'izay nareo e. Raha piso indray dia aza dino miteny amin'ny ray aman-dreny mahakasika an'izay a. Mba misy homanana zareo manko. Fa nisinina tokoa aky fa ohatran'ny famaly zany eny nareo tamin'ny maraina teo iny e. Dia avy eo to tsy mifanaraka tsony fa samy nandeha tamin'ny lalany. Tsy nahafaly azy lesy nahitantsika mifampiresaka. Dia lasa alany koa. Rehefa mifandray amin'ny fahavalony iny dia raisy ny fahavalony koa e. Fa zany efa naninina azy no lazainy fa hoe fahavalony e. Sa rehefa hoe tsy tiana dia raisy ny fahavalo. Mbola tsy nanao ratsy azy angeky ahy e. Na zaza lesy mba gagako. Marary saina angamba iny zazavavy iny. Jereo nga fa io miresaka amin'ny benjam-pity ireo izy e. Mody tsy mijery antsika fotsiny izy. Otry, jereo fa mangarika vo ny fanompo ny masonay. Andohaky ny lalana ny toizana so mbola vao mainka ampisy olana eto indray a. Za efa tsy te hanan'olana aminy intsony mantsiko. Ndao lesy a. Fa vonina tsara amin'ilay voyage d'étude io ianona. Vonina tsara kia. Fa ny eto manana ny mbola raharaha be zao tiako. Tsy dia salama koa mantsy dadanay e. Zany ve? Aleo fa apiko elara ohatra e. Teneny fotsiny ahako raha sanatria tsy ampy moa zany. Dia misaotra betsaka melony amin'izany akia. Tsy izy tokony isaorana letsy fa izay maha olombelona dia mila mifanampy a. Mandefa SMS tiany an'lahy. Iza aky? Iza moa fa tsy mahaolo e. Inona hono ny SMS-ny ao e? Enonge e. Tena tsy menatra akory vendry miara-dalana amin'ny bandy mampalahelo kely iny. Zany ny soratra nalefany ato. Arahana kakakaka.
Fa tsy iso hoe ny tena mampalahelo manana toe-tsaina vava. Marina ny lahy fa izy ny tena mampalahelo. Tonga dia midira amin'izay morakisy fa andehetsika feno avany afara. Maoly to mbola varindry fa miakara amin'izay aleo zaho aty aloha aty Ramsey tsy te hifanakaiky amin'ny anjara sy nomena kosa aloha ay ao miakarary nomena sy anjara aingana morakisy fa aliny andalana iny atsika eto lesy aleo zaho eto amin'ny sisiny dia lany eto ao mety foana kinya za tsy mba sarotiny amin'ny fiara zany. Miakara amin'izay ry Maoly fa tapitra tafiditra daholo ny olona. Aleo zaho eo akaikin'ny Benjo Benjo mamokisa kely ane. Efa tsisy betrahana tsony aky eo fa mipetraha etsy adalana ny indriny tsy niditra teo fa nilozana nanao FB fotsiny. Ramsey kosa nalo volana za fa sao dia heverin Ramsey fa tsy nandona feno aza. Na feno ndry dia mipetraha etsy amin'ny malalaka etsy mandreraka koa izy zany ka to tsy te halala kosa Benja fa lozany mampiresaka ny kalony eo akaikiny eo fotsiny. Lasa amin'izay tsika ry Ngasy Overa. Lasa tsika ndao Jerenina mahosy milongolongo be fotsiny fa tsy tafiaraka tamin'ny Benja kosa. Benja sy tia variana mampiresaka ny sipa akaikiny io. Manao fijery masika mijerijery azy fotsiny andry nefa raha mba fe ataony fa tsy tia azy zany any Benja adala marina kity fitiavany ity mety efa amin'ny tsy tokony atefana. Satria ela mity olona tsy tia an'lahy akory dia i Maoly mity amin'ny Benja izay tsy tia azy akory. Adala hoahy tsy azoko mihitsy hoe fanahoana loatra. Lasa sorena be azy zany. Mba hanao ahoana ary ity voyage d'étude any ety vao miala dia efa fahasorenana no hita. Le mahita ny anjara sy nomena koa ny tena tsy tiako ka vao tafiaraka amin'ireto dia sorena be. Nefa tsy afa manoatra fa tsy maintsy tafaraka amindry zareo foana satria ray klasy izay. Afaka mba mitsanina kely ve Ramsey? Efa tokony mba miala sasatra kely kosa fa reraka sady olombelo tsy akoho. Eny fa matrosy ihany ny lery mety ho alina ety andalina ety tsika. Eny fa omeko 10 minitra ary dia tandremo lasa lavitra. Ajanao kely aloha ry Ngasy Overa ataovy eo amin'ny malalaka eo ndao ivoaka lesy ry anjara. Fangany zanona kiny fiara saika restory kely koa atyako. Restory taty amiko foana lahy teo. Gagy tena zavatra raha mety nahasorenandry ary tsy maninana zany reto indray reto sady ohatrany mandrangitra foana ohatrany reny adala reny fa bitokiako sy misangisangy tahaka ny reny tsy ho faty reny mihitsy. Jery efa mitsirotsiry be atsika ny an'lahy. Inona ny anareo ohatrany adala ohatray sao dia mba ndry aza nadala fa ndriany manara-maso anay eo Inona koa ny anarako maso anareo eo na mijery anareo aza marikoriko sery Maoly to mialina indray rehefa lasa mpinamana be zay. Inona koa ny elonako andry amin'izay anjara hoeto ambongadiny ihany ho andry dia mifakatiava tsara taovy lambana koa fa tsy siraraiko an'izany na kely aza. Dia ho izay mihitsy moa zaniko ndao lesy andeha sheria. Sery andao andefa tsy famaly amin'izay olona tala eto sika raha tany andrenivohitra tany reto efa nataoko nahita ny lohako mihitsy. Ahoana koa kile teoriny Sery ondry teo mba te andrangitra Maoly fotsiny lesy sa tsy mety amin'lahy zany. Ndry koa ahoana moa tsy eto fa mety foana hipetrapetraka eto aloha sika mandrapa. Fa maninona ary nitao mandosondositra foana ny ankizy to tsisy te hinamana amiko izany na ray aza. Benja mba natenaiko to miala foana fa misy inona re mahasorena koa izy tandroko sahady izay hodiana nefa mbola roviana ny verina hatramin'izao aza mbola tsy tonga ny saly kory.
Orakizy miakara am'izay fa andehitsika sao dia alina ety andalina ety a. Andao niakatra any anaty fiara amin'izay fa anaingitsika. Ndao ary tazomy nomena foana ny tanako. Nitsapako tena manam-pitiavana izy nefa toa tsy mahatsapa fihetseham-po amin'izany ny ato anatiko. Mbola imaolo foana mampitomboka ny foko. Tena adala aty fa maninona loatra ary. Tena alina marina izay. Mbola ny ampy ny mpilevaky iny koako rariny loatra raha ho alina ety an-dalana. Mbola misy kilometatra maromaro fa tonga ny atoerana. Fa ngalesy mbola tsy tonga foana. Za zany efa tena mahatsiaro reraka. Afaka mba matoritory eto amin'ny sandrin'ilay eto fe a? Mbola tsy tonga foana akitsika. Fa mino fa ifakaiko dia ho tonga ka alefa somatory fa tsy olana izany. Misaotra. Mbola lavitra ngala toerana sa efa akaiky? Zany Ramsey a? Efa tsy ratsony dia tonga re a. Tena alina ety an-dalana tsika Ramsey. Zao any ilay fanambarako anareo nefa nareo mbola niloza anareo nijanona isaky ny mihetsika foany. Le mbola nanolo kodiarana eny kosa ny tena nahataraiky be atsika toy izao Ramsey a. Tsisy idiran'le fijanonana amin'ny pipi mihitsy kosa. Ohatray? Fa misy ry sofera ha? Toa nijanona tamiko amin'ny fiara. Maninona tsara? Tena misy sakana tokoa io aloha io. Fa ahoana Ramsey a? Toa mikoropaka be daholo nareo? Mitony tsara daholo nareo dia mindre so misy mitivitra tamiko eo a. Ambany daholo ny loha e. Fa misy inona lesy a? Fa misy inona? Aza miteny mafy tsony fa mindre ambany fotsiny. Mety misy anafika angamitsika. Fa tsy afa mandroso tsony ny fiara e. Alefa! Tonga dia cercle eo ty ny daba. Ay, raha lesy. Aza misy avela voaka mihitsy a. Aza sina voaka ho ana ray aza. Isa sovera tsanisy. Tsisy metsika eo a. Efa miteny zay. Andriamanitro, fa inona ary tiana azo anay ity fa talo mirongo fehediana daholo reto manodidina anay reto. Miravaka ody isan-karazana ny tetany. Matahotra ka, tena matahotra marina. Inona re mety azo anay e? Dia mbola tsy tesitra a. Avoay daholo ny vato any aminareo any. Araka ny baiko azonay moa dia vidy vato hono nareo ko. Na rehefa tsisy vato any a, dia avoay daholo izay any. Na finday io a, na vola, ninona avoay daholo. Tsy vidy vato zany nge izay fa mpianatra. Avy any andrenivohitra ary hanao voyage d'études anisalo izay. Zany mpampianatra mpitarika an'ireo ankizy ireo. Sao dia mba diso adresy ary nareo e. Diso adresy? Tsisy diso adresy zany eto Ringaty a. Fa zao, rehefa tsisy vato any aminareo a, dia mivoatsy ray avy aloha. Tsy maintsy omenareo anay daholo koa raha izay zavatra misy any e. Alefa ry soke. Tairo avoay daholo izay any. Aingany e. Ianao io. Miboay ianao. Aiza e. Ianao io nge zany ry tsy bakely e. Fona re tompoko, tsisy ninina ty. Fa tsy ty ihany. Resy iny e. Dia sa voatsara daholo izay ao anatiny ao. Jereo tsara kokoa sy a. Najere. Dia rehefa mbola nisy finday ty. Mitady ho fetsifetsy a. Ary ohatrany tsy ratsy ane ianao zany. Tsy maintsy manaraka anay ianao e. Tonga dia tazomy aloha ry zala. Alefa, ho anay manaraka. Ianao mpitarika io mihitsy. Mivoay ianao aty. Ianao nge zany Ramsey. Fa ahoana ry zala ha? Fa ahoana e. Mivoay fotsiny ianao raha tsy te ho faty. Tsy andaniana balafiry akory nge ianao dia mitsidra e. Mifony eo fa hivoaka. Eo zala, vavondra io. Ay, alesy fa sao dia misy fiara mandalo. Rehefa sendra misy lesy tonga dia sakany koa fa lolo manantona fo.
ahoana ke? Inona ataontsika fa efa ho anjarantsika indray any izao e? Andraso variana aloha reto ampity reto dia tonga dia mitsoaka vetsika milatsaka veto. Dia raha sanatry tratra amin'izantsika ka? Tsisy tratra izany eo e. Io fo manomboka variana ry zareo fa nisy fiara hafa taminy. Ireo 3 laro io sisany miandry antsika. Fotoana tsara izao tsy hoany e. Aty amin'ny bafony koa tsy dia manasarotra antsika ny mivoaka eto e. Hivoaka miloha aloha dia manaraka indry. Raikitra Raikitra e. Ndao ary aingana. Izay fa tafavoaka anjara. Ilatsaka moramora veto koa. Niverina kely zareo rehefa tsy natratra antsika. Andoha hiafina eto aloha. Tena matahotra ry anjara. Dia ahoana no ataontsika? Hiafina aty foana ve? Aleo aloha miafina aty fa sao dia mbola mifanehatra amin'ny zareoko. Jerendrio aloha. Misy vato io. Toa misy azo fiainana kely. Avy e. Eto aty ny tanandry fa sy tomiko. Misaotra. Eto izany sika natory. Sao mba fonena amin'ny bibidia ny feto e. Tsisy an'izany fa aza matahotra indry e. Reny ankizy namantsika ireny ny tena mampanahy hoe nanahoana ny farany. Dia sanatria ve ka nisy matiny e. Za koa tena manany amin'ny aindry zareo e. Eny fa nany amintsika koa aza. Ataontsika ahoana no hidiana hiala amin'ity toerana dezaka be ity? Vao maraintsika dia mitady fiara be e. Dia misakana fiara afaka mitondra antsika. Atao aloha izay ahitana mpitandro ny filaminana rehefa sindra renivohitra e. Aty koa tsisy réseau fa raha mba nisy dia tsy nanasarotra antsika ny antso amin'ny dada sy neny. Ny hoe hamonjy antsika moa izany e. Fa tsy reraka ve aloha indry e. Ahoana moa tsy ho reraka e. Mafy an'ela izay nahazo antsika teo izay e. Eo ary aloha e. Matory indry fa za hiambina eto foana. Eo, matory. Atorikely aloha izany fa voazy raha sanatria misy zavatra fa hafa. Eno. So sanatria avelan'ny larereto fotsiny a. Tsy manao an'izany aky a. Amin'ny fomba ahoana no amelako andrirereto amin'ity andro alina be ity e. Voazy raha sanatria misy tranga hafahafa miseho indray. Mino fa tsisy tranga hafahafa intsony io ka. Matory amin'izay e. Raha hita torimaso moa izany. Fa izany ilay sy mbola matahotra foana hatramin'izao e. Sapahany foko fa mbola midobodoboka be. Io ara hoe. Ohatray, fa tony sakafon-janako indray vao tsapalahy e. Fa tsy eto azaveny fonao e. Azafady ary. Alefa sy tsy maninona e. Eto, enon'lahy. Tena mbola midobodoboka be tokoa a. Nefa sao dia zavatra hafa indray no mampidobodoboka azy ohatra. Ohatra hoe inona? Ka ohatra hoe midobodoboka noho ny amiko. Tsy ferana koa izany a. Matory aloha e. Tsy tsapany anjara ve fa manam-pitiavana azy tokoa e. Nitsapako fa tia hainao ry nomena fa tsy haiko hoe ahoana no mahazo aty fa tsy mety maty le avy fitiavana nomeko ao maholy e. Mbola ny aminy foana no miredareda. Nefa olona izay tsy tia akory. Ataoko ahoana moa ny hamono fitiavako azy mba ho atolotra anao ry nomena. Apetrao amin'izay sy fifatongotsika. Ampidirao amin'ny efitra ty ramose ty e. Ty sipa kely ty kosa mbola ilalao iaraka amiko. Rampony efatra fotidina taretra sy rakety ty misy anay ty. Tsy fantatra rehetra fa tanàna ta. Ampidirao lisy. De zao a. Androa amin'ny lisany a manao gada ty atokotany foana. Ny ambony kosa afaka matory aloha. Ary nao amin'izay kiditra natao serikely a. Ary mipetra aloha eto ambony fandriana eto e.
Iza moa ny anaran'ny zato malalaka zato aloha e? Tsisy mahalala anao izany eo e. Efa malalako akiny izao dia azaka sarotana koa le fiainana rangafa maneke mora fotsiny raha tsy te ho faty iza ho any anaraty iza tadio fa tsy ho tafavoaka eto izany tsony ke nareo sindamisianareo iny fa zao za ny Patrika, za ny lehibe mpitarika amin'ny vondrona mena maso. Dia mbola tsisy olona nandresy anay izany koa hatramin'ny taritako an'io gropona io ary lazao amin'izay aloha iza ny anaran'ilay malalako iza? Ary tena miavina angendry izany Sefon'ny dalo izany ianao? Sady fafandraisana ho azy tanteraka azy tiako ny asako dia mahafinaritra anao izany mampijaly sy mamono olona. Biby toetra ianao sady te voly velona. Tsy mampaninona azy lazaindry ary mahay vava be ny izany malalako izany nao ary filalao amin'izay tsika. Mitady anao inona? Tsy ho azonao amin'izany fandrimono iza tsy hitandringa ty antso maranitra be ty areo esoraingana amin'ny pataloha aloha. Tena tsy sangy amiko mihitsy ty fa tena voninana ny endrinantsy te inona no ataoko? Hanaiko virafiraina eto ny vatako, tsy maintsy mitady fika ialako eto ka. Esoraingana malaky fona re tompoko. Ka mba tsy zao fa mbola tsy vonina. Inona tsara tsisy an'izany fa mila vonina foana mbola tonga fotoana. Mandaingy ianao tsisy an'izany eo. Mba menatra anao kosa tompoko. Tsisy tokony hamenatra anao tsony izany fa efa vatoko ange ianao ka aloha aleo za tory fa sady mbola reraka te omeko ampitiavana ianao rapitso. Zany moa eny ary mandefitra aloha zany androany fa tsy lefitra tsony rapitso biso kely ary aloha riko be ananao an'izany ary tsy maintsy miaritra an'izay anefa aloha eo ary eo dia matory amin'izay ke shery kely koa rapitso zany dia saika diniko tandremo mivoaka eo fa misy mpiamanao ivelany ao sao dia voatifitra reny Resy tory be ateo ohatray fanakaizy anjara to tsy eto akaiko tsony zay le fanaposiko fa tena andeha hitsoka iny dia tsy niteny akory dia ahoana izany no ataoko? Aiza no alehako? Nomena fa iny dia ataondry tonitsangana dia mijerijery be. Anjara ianao koa dia manaitra sady manao izay ampatahotra mihitsy. Fa ahoana ka tsy hitako tampoka teo ianao voataitra tao anaty torimaso ako fa taiza nefa ianao mbola nakandreto hitandry reto way tao voankazo betsaka be miaraka amin'ny akondro. tao ambany reto sao dia mba zavatr'olona lesy reto dia ambara ny fampangalatra tsika. Tsisy tanàna kaiky izany angeky manodidina eto hoan'ny sakafo dia avy eo miala etsika dia makaiza tokoa moa izany tsika izao mitady ny RN7 tsika dia misakana fiara afaka mitondra. Aiza moa izany izao? Any sa aty? Ohatrany hoe any sady nefa aty. Tsisy mahafantatra an'izany tsikako fa aleo hoanina ihany aloha ty sakafo ty dia sady dinihana tsara izay ale. Marina mihitsy izany ka samy ary mahazo toa izany ko. Ahoana ry ny ataoko ahafahako miala ato amin'ity toerana ity ny fahatorandry zareo ny tongotra matanako. Tena
tsy maintsy mitady hevitra mba hialako amin'ity toerany ity. Aleo hoe anatona rindrina dia gegizako amin'io rindrina io ito fatotra ito. Aleo izay aloha ny andramany. Ohatra andraso. Andraso fa toy ny sy nanokatra ny varavarana. Nanolotra sakafo amble izy. Dia ahoana ity mifatotra nefa ny tanako. Iny fanofahany aloha ka. Dia niraika lamindry zareo manampana pasy ahatrany. Aleo hohanina ihany ny sakafo fa mbola mafy ny ady atrehako. Vary maina be sy hena mivoatono ity. Raha zao ny variana kely ty iray manambana pasy ahy ity, tonga dia sy tomboko tamiko iny dia averiko iny aminy. Aleo jerena tsara aloha izay ataony. Toa tsy mikibo maso mihitsy ny ilay ry izany. Tsisy fikity fa miandry plan hafa azy aniko. Chéri keliko, vonona ny sakafo. Mifoaza amin'izay kia. Eo, avy fa maika ilalao nge Efa marana zato zao. Tena natory be indry izany. Reraka be akahoana moa tsy atory. Mbola tsy ampy aza le iziko. Misakafo anatsara aloha merina ny ainao dia avy eo miverina matory kely indray. Eto mba olona malemy fanahy ihany ity. Sa inona ny tiany atao? Apetra hoe tsara fa hoaniko Mazotoa sa hofanako ny chéri keliko? Fa zange mba te hisasa zao dia aiza no afaka anaovako an'izany? Rehefa avy eo re ianao ateriko any an-drenirano dia any misasa. Fa nga tsy sodosa aty aminareo? Tsisy an'izany kia aty fa makany an-drenirano foana izay rehefa te andro. Tsy lavitra eto nge no misy an'izany ao ambanimbany tanàna kely ao. Fa hono Patrika moa ny anaranao? Patrika no anarako fa misy inona? Maolo ny anarana fiantso fa maninona kay ny mandroba fananan'olona nareo Ay ve maolo ny anarandry fa mandroba fananan'olona ahoana moa zany zay ka? Reny ataonareo reny ka. Fa maninona raha miasa dia mahazo vola madio fa tsy mandroba. Tsy mandroba zany ki zay maka izay tokony anjaranay fotsiny zay fa tsy mandroba. Nefa nandrobanay nareoko dia mpamon'olona koa nareo. Fa maninona nefa manao an'izany mba tiako fantatra mihitsy ny antony nahatonga nareo hanao an'izany. Tena tiandreo fantatra ny anton'izany? Tena tiako fantatra ka. Mba lasao aho Tantara lava be ki zany fa eny ao fa fidiniko amindry ary. Ka zao fonja vo 17 taona dia narary mafy ny raiko. Nitana niakana teny an-drenivohitra moa izany mba ho tsaboana tapitra fongana daholo ny arenanay manontolo tamin'izany fotoana izany. Tsisy azo andraisana sony nefa mbola tsy nasitrana ny dada ihany izany. Niezaka nitady vola tany amin'ireo havanay fa indrisy tsisy namonjy anay ry zareo na dia ariary aza. Very hevitra tanteraka tamin'izay dia tsy hitako intsony koa izay atao. Tiany andalany hiverina tany amin'ny hopitaly iny no fa niatamika tamin'ny be mainty. Izay sika mbola androba koa nefa tsy nahita ny inona taty amiko. Nambarako azy fa olona manitra kely tsy nanana ny inona azo alainy Meny kakakaka izy raha nandre an'izany nefa. Bandy ohatrany lahy zao ve dia tsisy azo alaina hoy izy tamina. Nambarako azy moa fa ndraiky dia marary mafy any amin'ny hopitaly nefa tsy manam-pahafahana hitsabo azy tsony. Nangoraka be mainty. Le sefona jolay io
Raha zany arozy izy dia hanampy ahy izy mba hitsaboana ny dada. Nentany tany amin'ny tranony a. Tafaresaka elaela ty moa zany izay. Nambarany tamin'izay fa afaka miara-miasa tsara izay hony. Mba hitsaboana ny dadako izany io e. Tsy inona nefa zavatra iaraha-miasa io fa asa fanafiana. Mangala trombon'olona sy manoba fananan'olona e. Efa nanana ekipa maro moa izy tamin'izany ka ny faniny tamin'izany koa ho isan'ny ekipany. Tsy nanasafidy ahy. Tsy maintsy niaraka tamin'izareo mba azahoako vola hitsaboana ny dada. Ny loza tamin'izany nefa dia maty dada. Tsy tanany enina dia efa niezaka aza mpitsabo. Tao aorian'ny fandevenana ny dada dia nanam-paniriana hiala teo anatin'ny ekipa ny Bemende fa tsy naikeny intsony izany. Efa nisy vady mifanaovana hono ka izay mivadika dia tiferinao faty avy hatrany sao dia mamoaka sekre. Noho io vady mifanaovana io dia tsy tafirala intsony ahy. Tsy maintsy nandrafitra ny ekipa hatramin'ny farany. Betsaka nefa ny zava-bitanay tamin'izany a. Natahotra nay daholo hatramin'ny miaramila n'ilay fahampandrontany. Nisy fotoana za efa nanafika fiara-pitondra vola ireny izay. Dia indesy moa izany fa voatifitra tamin'izany Bemende. Tsy maty nefa izy fa mbola lanjanay. Nentina intsoaka izy fa indrisy e. Tsy tanako ny eny rehefa tonga daty Atoby. Teo am-pialanena dia nanafatra izy fa izany io solon'ny toerany. Izany hoe izany indray izany nitarika ny ekipanay e. Nomeno tazomiko daholo ilay hodina mpitarika azy dia nirasiko soamantsara moa izany. Nanomboka teo dia izany lasa lehibe andrareo ary baiko avy aty amiko no tsy maintsy arahana. Ninona dia tsy maintsy mantanteraka foana. Dia tsy maintsy vonona trano koa e. Mazava aminao angamba izay ny ambangivanginy. Mazava tsara amiko. Fa tsy tompony aina nefa nareo ka tsy tokony handatsakaina toy izany fa anaraka nareo foana ny todin'izany. Tody mbola ho elaka izany a. Fa izao tiako indrindra mba anaraka an'izay lazaiko foana mba tsisy aninona indry ireny namako ireny. Voatsy izay mantsy dia mety ho very faty aty a. Dia sanatrika ho vonoinareo koa ve a? Mazava ho azy ka. Rehefa manohatra anay dia tsy maintsy vonoina. Eny ary tsy aleo amin'izay mba aterinao andro a. Ndao ary zato izy. Fa hono ahy e. Fa nataonao aiza raha misepam-pianatra anay iny? So dia sanatria efa mivonoinareo. Tsika mbola ao izy. Aiza foana lesy ilay arabe a? Efa mba lava ihany izay lalana vitantsika sela izay. Naza koa aza tena mba gaga hoe fa maninona ny totsy hitantsika ilay arabeko. Very angamitsika e. Ndao indray ary izany hodina makatira izany. Mino fa any ilay arabe. Ka ndao ary. Indrindra izany no mitaridalana fa sao dia mba tsara sansako. Enao koa. Fa mba nanahoana marina lesy ny hafarandrena amatsika ireny. Dia sanatria ny finoandry zareo ve? Asake. Fa manavitra ny aintsika aloha natao e. Ito rehefa avitra tsika. Ianjara. Eny lava izany. Ohatry ny mandre olona miresaka. Eniko izany. Andao iandroso kokoa. Moramora so eny. Avy aty. Iny. Lehilahy sy vehivavy. Ohatry ny olona fantatro a. Isaky. Fa tsy lesefon-dalina nafika antsika amin'ny malo iny. Dia maholo iny alohany iny. Fa ay reto mifanaraka be ohatr'izao e. Sao dia mba namany ary maholy. Andao arahana ireny e. Tandremy fotsiny tsikariny a. Mahagaga koa lesy izany ka. Dia sanatrika namany ve maholy? Asa? Maninona ny fanara-tsaina be ohatr'izao zareo? Andao arahana foana mba lalàna ny zava-misy marina e. Reny foana zareo. Jereo fa misy trano voadidina taretra sy rakety ry aloha ry. Niditra ao zareo.
Aho izany no mipetraka reny dalo reny dia mety hoe nataony takalina ianao koa izany reny namantsika reniko. Tsy haiko. Dia ahoana natao? Aleo tazamy mavety alavitra ety jerena izay zava-misy eo fa tsy maintsy manavitra ny namantsikatsika e. Misy rola mivezivezy milanja basy eo an-tokotany eo. Aleo jerena tsara veto aloha fa vao misy irika kely idiranao an-tanàna ny zareo tsika dia lasa vetrany e. Isako eto amin'ny rindrina eto foana ty tady mamatotra aty. Toy efa miala tsikelikely ihany manko izy izany. Io fa manomboka ho tapaka. Zay efa tapaka. Ny eto amin'ny tongotra sisa. Aleo tonga ty fa any amin'ny tanany. Zay efa ny alako ny teto amin'ny tongotra. Miandry izay ampisokatra ny varavarana io aloha izany. Domiko ty varavarana ty dia vao misokatra io dia asiako. Alaiko mibasy. Mijano fa misy manokatra. Miafy ny eto aloha. 1, 2 Sany alay. Io fatorana. Dia ento makaty amin'izay ty basy ty e. Ary aleo ampifamadihana ny akanjo mba tsy halalany aho. Esoriko daholo reto dia anaovako. Zay fa voatakalo. Tafiditra somatsara e. Dia voaka hiala ato amin'izay aho. Mody hitsangatsangana eny ivelany trano hijery izay zava-misy. Jereo fa tena tsy fantatra le raika alaty tokoa akay a. Tena tsy ola mbola vendrany tika. Aleo aloha andeha pipi kely aho tena mitereny. Ianjara, sao dia mba hitantsika fa toa lasa nakaty ilay iray sa ho aiza izy izany? Andeha pipi ngambako. Fotoana tsara izao e. Aleo anaovako azy. Fa ho aiza ilay iny? Andraso aloha fa jereko fotsiny ny anaovana azy e. Dia mbola variana miondrikondrika izao dia tonga dia asiako avy aty afara. Aleo mitsaitsaka tsara sao dia enony ka. 1, 2 Todika tampoka ty. Maty amarina. Mifona ry tompoko. Aza tifirina. Andriamanitro, tena tratra marina Anjara. Dia jereo fa tondrony amin'ilay basy eny an-tanany. Anjara, aisy ity. Ramose, fa ahoana izao e? Fa lasa namandreny dahalo reny indray izany ianao sy maholy. Tena mba tsy naposiko e. Sirsea. Izy fijery se fa tsy zany mihitsy. Fa izy aloha nomeny ha? Miafinao ambady teo izy e. Ento makany fa andinika ny tokony ataontsika e. Aingana. Sady ho azabaiko anareo nahazo anay taoriana andreny tsoana aloha reny. Andao ary. Toa mifanaraka andray zareo. Tena tsisy zavatra azoko mihitsy ka. Fa izy miaraka amin'ny Anjara makaty iny e. Hoay, fa tsy raha miseva ety e. Dia izay ny zava-misy rakizy. Tsy haiko izay mety nahazo an'ireny mpianatra hafa ireny fa mino fa avy rasoama tsara ry zareo e. Zasy maholery manko no nentin'ilay dalo nanaraka azy. Soa ihany fa samy mbola velona intsika rehetra e. Dia ahoana izany ny atao mba ho fanavotana ny maholoka? Izy azy efa mifanaraka tsara amin'ilay lehibe any Jiolahy iniko. Dia avela ho any. Ndao hotsika.
Mety izany loatra fa ny rahoana novonono maholitra tsy manaraka ny sitrapony dia mety matahotra izy ka manaraka anjambany fotsiny. Dia ahoana izany atao e? Mbola andeha hitady amin'ny maholy? Ndao hanavitra azy aloha tsika dia avy eo mitady lalana hodiny. Dia ahoana ny atao izany Ramose a? Izao hoe andeha hamita an'ireo mivezivezy ivelan'ny trano ireo aloha dia mahazo basy ampiasaintsika avy eo. Fa angamba mampiasa basy nareo? Tsarotra ty e. Efa nisy fotoana nandalo raharaha miaramila dia mbola laniko tsara ny fampiasana azy tika. Tsy sarotra amiko kokoa io Ramose. Atoroy fotsiny fa haiko e. Andrasa eo ary aloha zahay. Aza mihetsiketsikety mihitsy raha tsy tabaverina. Eny Ramose. Chéri kely eo, ndao amin'izay fa mba efa nandefitra kosa ny ahy. Tsy lefitra intsony raha hoe ny amin'izao fotoana izao a. Fa ho aizitsika. Ilalao kely aloha tsika e. Eo, mekara eo amin'ny fandriana ao. Aina moa kia. Tena tsisy fika intsony ity. Inona ireny ataoko mba tsy hatongavana amin'izany? Mekara moa eo ambony fandriana e. Dia tandremy sao dia mitetika ny anohatra eo fa fatanao ny raisina. Hitanao ty, antso maranitra be ty amiko ty. Dia sanatria ho sanao ve ny anindrona amin'iny raha mbola tsy vonona? Fa maninona kosa moa mbola tsy vonona ianao e? Mila vonona foana fa tsisy an'izany tsy vonona izany, mazava? Andriamanitro, tena ho firafirain'ity dalolahy ity izany ny fatako. Eo ny esorako amin'ny patalohanao fa ela loatra izany e. Dia reto koa esory alany daholo. Patrika, fa angaha dia atao atery be ohatran'izao kosa e. Tsy mba misy safisafy sy oroka mihitsy izany. Ay tokoa moa. Raha mifanaraka amiko ane ianao dia manaiky foana e. Ary malefaka aminao koa amin'izay fotoana izay. Fa vao manohatra kosa dia avy amin'ny masefon'ny dalo ah. Azonao izany? Azoko tsara ka. Ataoko izay atafalatsaka n'ity amiko. Fo azoko iny antso maranitra iny dia tsy ndromoko amin'izay. Tiako be izany maholy. Toy izy foana. Toy izy foana. Toy izy foana ilay safosafo. Ambanimbany. Zay. Efa manomboka mankafy tsara. Aleo variana tsara iny. Raisiko tapika eo antso maranitra mipetraka eo ambany io. Hoaizy ty tanana. Hoaiza hoa. Mitady ho fetsifetsy a. Natratra marina. Mailo be ka izy. Hitana ny tanako nakan'ilay antso teo. Va sao dia verinao fa olona ohatranareo ary loha izay ty e. Tsisy hevitra intsony e. Mila avy tanaingana ny atsika dia avy eo vonokonao fa mipahamadika. Tsy hamadika anao izany nge ahy e. Fa maninona lazainao fa hamadika anao a? Saika hamono ahy ianao e. Sady izany no tianao atao io. Eny e, fetsy ianao fa mbola fetsy lavitra noho ianao ah. Hoay le ty. Fa avy eo ambasy ahoana koa izany. Misy manafika ve sa ambony ny tanana ary nga ty a. Tsy afaka eo tsony ianao. Basy tsara fa ny tia tanako ty a. Vao metsika kely eo ianao dia mipoky ty. Alefaso e, miandry ah. Azo ny mahory dia mitazominy eo alohany. Sady ampitahoriny amin'ny antso maranitra be. Patrika, avelao ah. Avelao ah e. Tsisy miala izany eto e. Maty ianao vao mahafaty akoho namanao io. Ka ahoana? Avelao lesy izy a. Apetrako ty basy ty dia anao raisiritsika rola raha tena mafy ala fa tsy sipa tsy manatsiny ohatran'io nda ampijalililay e. Ka apetrao ary. Iny fa natsipiko iny dia apetrao koa ny antsin'lay e. Efa natsipiko iny ahy. Dia tairo amin'izay koa ary raha mafy ala. Zany ara no fisatanazy le tiry bainina. Tsy mahavo zany e. To mandaka rivotra fotsiny ty ala. Dia zany koa ary valiny e. Elany tena takabely ty e. Taka n'olona tsy ampy sakafo ve mba alefa laty amiko. Ary sany ray aloha ny taka miodina tsy miverindalana e. Maty. Tena voan'le fintratra vary. Ay vely tika zany mba herin'lany fa dia mitsapatsapa.
Ary aleo tapeko amin'izay ny tantarany lahy. Sana ny teny totondry amin'ny vava. De mbola piko azaniko. De mbola fanampina tiralina. Nenjera marina Ramsey de mbola mifonofonono eo ihany. Aleo fonjeko eny. Patrika, avelao re izy. Avelao hoa izy. Aindry mbola tao. De efa mialatsiny afa de tsy maintsy taperiko miaraka eto zany tantaranareo mitsaminy marazaniko. Aiza moa le Bastion? Ty eto le izy. Ataovy amin'izay ary mivavaka afara fa tsisy mivoaka velona etsononareo. Fona re zay Patrika. Apetrao eny Bastion. Tisa mivoaka velona eto zany nareo e. Ianao mihitsy no tifiriko voalohany vao manavitra ny anio Ramsey anareo ah. Isa. Roa. Ohatray. Toa nenjery Patrika. Nisy nitifitra izy. Fa isa nitifitra azy teo. Anjara. Ento firiny anjara izy. Io mijoro manoloana ny varavarana io izy sy nomena. Ramsey, tsy nanino ianao teo? Mivoaka rano ireo sy ny vavany. Sy ireo ne? Fa vao amin'ity aloha ny ratranao e. De andao hivoaka hiala tato ingana. Misaotra rakiza. Raha tsy tionareo de maty ny tato zay. Toa tsy te halala koa ry zareo fa nilozany anjery Ramsey. Tena menatra amin'ireto namako reto mihitsy ka. Na de betsaka aza ny vavaratsy vitako taminy de mbola namonjy ihany ry zareo. Andeha hifony any aminy ka. Anjara sy nomena. Mifona aminareo taminy nataoko anareo rehetra reny. Mamela ny heloko. De misaotra anareo taminy mbola namonjenareo ny haiko teo anatrehan'io sefindahalo io. Tsisy mitana lahelo aminao zany intsony ero maholy. Andao hivoaka tato aingantsika e. Ao tantanako ianao Ramsey. Anjara. Feno miaramila manodidina. Polisy ah. Tsisy mihetsika de ataovy ambony daholo ny tanana. Tsangana aloha ny tanana rakizy sao de tifirindreo eto tsika. Tsy olon-dratsy zahay tompoko. Zay le mpianatra avy any Antsirabe no voyage tetida ho an'ny saly de nataon'ireto dahalo takalona ina tamin'ity toerana ity. Lamretra leno fa pindolo ny basan'aizany e. Reny fa nanatona antsika ary zareo tena mila mipasina. Ireo le rem-batikary. Avitra soma tsara moa le sikako. Fangany eritreritra tsy ho avitra tsony mondry ity ka. Tena efa natahotra be ako. Fa ono alesy ry Anjara. Mba nanahoana ny tantaram-pitiavanareo sy maholy. Rehefa tena nandinika sy ny eritreritra kia de tapa-kevitra fa moly le avy-pitiavana atao anaty ka. Aleo mamindra an'izany amindry mba hiredareda indray e. Sa tsy mety amindry izany? Fa tena marina ve zany? Tia zany lahy? Eny akia. Rehefa mandinika an'ireny taloha reny de nitsapako fa tsy mety amiko mihitsy maholy. Ivanao atsimo sy avaratra ny toim-panahinay. Aleoko lavitra kindria. Faly be ary Anjara. Ainao zany le Anjara efa nandrasako hatramin'izay. Enao koa le nomena ho Anjarako. Oay, mifanaraka hatramin'ny anarantsika kaiko. Sapako tena mamy izany fitiavantsika izany lesiko. Marina moa. Bisous aloha e. Andriamanitro, fa tsy Anjara sy nomena ve reto hitako mifampitositosy sy mifanorokoroka reto e. Tena nifankatia tokoa izany reto. Voaisaka hifona amin'ny Anjara nefa mba amerina indray ireny fitiavany ataloha ireny. Tara loatra zaniko. Neniko tanteraka. Misy fetrany tokoa ny fitiavana. Misy fetrany satria tsy haiko ny nandray azy fa nilozako mbola niandry ny tonga lafatra nefa tsy azoko izany.
Fa maninona ary natositosiko ny olona tena tia tamin'ireny. Raha mba afaka naverina mantsy ny taloha. Anjara, tiako ianao nefa indrisy tara loatra. Mety efa maty angamba izay ilay avim-pitiavana ny redareda tao anatinao. Tsy ho sahy fanehatra amin'ny sareo aho ka aleoko mivily lalakafa. Iny Maoly? Aleo atsoko. Maoly! Fa hoaiza indry? Tena hitany aho. Tsy maintsy miverina izany. Manahoana nareo? Manahoana? Izay dia saika mivily lalakafa fa tsy te hifanina aminay akory ah. Tena marina dia menatra nareo aho e. Tena menatra nareo aho. Maoly ah, tsy mitana alahelo amin'iritsony eny izay e. Avelao ny lasa omba ny lasaka ah. Raisinay namana be fondry. Tena marina izany e. Fa ny afatra farany amin'ireo fotsiny dia aza verina amin'ny olon-kafa-tsony ireny fanambanin'iny olona ireny e. Satria kodiaran-tsarety ny fiainana. Mety hivadibadika io. Mety ilay olona tena tsy tianao maizina mihitsy no mety hafonjy anao amin'ny andro tsy ampoiziny e. Tena marina izany. Mifoana irery Anjara. Raha tsy ianao dia efa maty aho. Izay kia, aza atao am-pobe loatra izany. Mba misy hitandremana amin'ny sisa. Mbola mandeha tany tsika ka indraindray mety tsy lafaka e. Izay mihitsy e. Izay fa mahazo tondry fa handeha izahay. Velomindry e. Velominareo? Ndry toa mampalahelo indray ilay siziko. Tsy mandatsy azy aky fa mafy loatra izay nataony azy izay. Fa soa ihany fa maty tao anatiko ilay avim-pitiavana nampitsaly ahy. Takalonaina. Tantara no soratany Aloka Tifson.